miarabanao ny tokantrano manaraka ny vaovao-tselatra mahakasika ny rivodoza Fredy amin'izao maraina izao. Tamin'ny enora maraina teo dia tany amin'ny 100 kilometatra ndrefana somary atsimo andrefana Toliara misy ny ivon'ity rivodoza ity. Tao anatin'ny adiny 3 lasa zay zany dia teo amin'ny 3 kilometatra teo ihany koa no vitany ity rivodoza ity ka raha izany dia miadana tanteraka izy ny manalavitra ny morontsirakatsika ny lalany moa tsy miova mizotra makany avaratra andrefana hatrany izy. Ny orana kosa dia efa manomboka ahitana fihenana tsikelikely zay ho an'ny faritra atsimo andrefana fa kosa ny rivotra miaraka amin'ity rivodoza ity zany zao dia ampahaka amin'ny morontsiraka andrefan'i Madagasikara iny indrindrindrindra moa zany ho an'ny faritra atsimo andrefana ka mbola manan-kery hatrany araka izany ny fampitandremana noho ny zay fisian'ny rivodoza izay loza mitatao zany ho an'ny distrikany Morombe, ny any amin'ny distrikany Toliara voalohany sy faharoa ary ny any Betioky. Tsy miova ihany koa ny filazana loza manambana ho an'ny faritra na ny distrikany Ankazoabo, Sakara, Benenitra ary ny any Ampani. Manan-kery ihany koa izay filazana izay raha toka filazana loza fanairana ho an'ny faritry Menabe sy ny any Beroro. Izay aloha zany ny vaovao mahakasika ny rivodoza Fredy amin'izao enora maraina izao. Any amin'ny 7 ora any indray no vaovaontsika manaraka.